Alléluia. Miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola misaotra an'Andriamanitra indray tsika, mbola afaka nomenan'izao fotoana sarobidy izao izay mbola ahafahantsika mivory noho ny anaran'i Jesosy. Tsy mivory eto tsika noho ny anarana olombelona, tsy mivory eto tsika noho ny anarana détermination, tsy mivory eto tsika noho ny anarana religion, fa mivory eto tsika noho ny anaran'i Jesosy. Tena noho ny anaran'i Jesosy mahatonga antsika mivory eto Eto Jesosy eto ampovoantsika dia hanao zavatra mahagaga indray izay amin'ny fiainanao. Teny eo akaikinao hoe faly aho hoe mahitanao androany. Fahasoavan'Andriamanitra hoe ameno anao indray, amelombelona anao sy hita amin'ny fiainanao manokana. Amen. Sekolin'inona moa tsika androany? Ao tsara daholo tsika tsirairay avy. Mety misy zao tsika tonga eto tsy fantany akory hoe sekolin'inona moa androany. Teneno akaikinao hoe misy vahaolana ho anao indray androany hoe. Amen. Efa tsara be mifahafantaranao hoe sekoly famaholana dika izany fa niomana ianao alohanao tonga teto dika izany fa vonona ianao handray famaholana eo amin'ny fiainanao. Amen. Ina tokoa moa natao hoe olana eo amin'ny fiainantsika. Matetika tsika olombelona mieritreritra hoe ny olana dia zavatra ohatrany hoe manahirana eo amin'ny fiainantsika. Ny olana dia tahaka ny tanareo ohatrany tahakana ohatrany hoe tady be da be ny sang mêlé izay natao hoe olana. Dia ny vahaolana dia ahatonga ilay izy tsy sang mêlé fa ilay izy voava. Dia ny tena marina ny olana eo amin'ny fiainantsika tsy le tranga everitsika fa olana fa ilay tsika tsy mahafantatra an'ilay vahaolana. Izay moa fa tonga amin'ny tenin'Andriamanitra miteny hoe rikana ozy izy ny olona no tsy fisiany fahalalana. Tsy fahalalan'Andriamanitra izany dia efa olana ngeza be eo amin'ny fiainan'ny kristianina. Teneny eo akaikinao ianao hoe aza mba haringana intsony no tsy fisiany fahalalana. Fa mitombo hoe ao anatin'ny fahalalàn'Andriamanitra. Ianao zany rehefa mitombo ao anatin'ny fahafantaranao an'ity tenin'Andriamanitra ity dia efa misy zavatra mivaza eo amin'ny fiainanao. Fa mahatonga anao mbola tsy mivaha mihitsy amin'ny fiainanao dia izany ianao tsy mahafantatra an'ilay vahaolana. Izay zao ka anankiray tsy mahafantatra an'ilay vahaolana. Ka faharoa indray efa omena anazy ilay vahaolana efa fantany fa tsy raisin'ilay izy dia tsy aplikeny. Izay koa zany ny tena olana eo amin'ny fiainan'ny kristiana anankiray. Efa omeny Jesosy azy ny lakile hoe hamohanana an'ilay varavarana fa tsy maka an'ilay lakile izy dia manatsofaka amin'ilay serura dia mamoha an'ilay varavarana mba ahafahana mandeha makany amin'ilay mba ahafahana mihoatra ny obstacle eo amin'ny laoniny. Ka izay koa misy fotoantsika tia tenin'Andriamanitra ity izay tonga nasainao tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Matoza asainao tonga eto Jesosy efa vitako ny zavatra rehetra. Midika izany fa vita ao anatin'ity boky ity izay mety vahaolana ilainao amin'ny fiainanao rehetra. Efa vitan'i Jesosy mbola tsy tonga teto tany akory ianao dia efa voaomana ilay izy. Tanareo ohatran'ireny sakafo efa préparé ireny fa chauffe-nao fotsiny izy amin'ny micro-ondes. Misy fotoantsika menimeny nona manao ohatran'ny zazakely nona dia nefa ilay sakafo efa préparé efa vita amin'ny picard surgelé fa atsofinao micro-ondes fotsiny 3 minutes dia chauffe-nao dia iny ianao mihinana. Misy fotoana ny kristiana efa vitan'i Jesosy préparé ilay sakafo. Pozy Jesosy hoe zavatra indrazaka aminao kosa sisa chauffe au micro-ondes dia avy hoe avoa eo raisy ny sotro petra dia mihinana. Fa misy fotoana ny kristiana miandran'i Jesosy mihitsy mbola chauffe an'ilay plany dia fahanan'i Jesosy dia io fany. Fa ilay izy efa omeny Jesosy ao anatin'ity izay ilay acte de foi zay. Omeny Jesosy ny tenin'Andriamanitra dia tahaka ny efa plat préparé. Efa pré-chauffé ohatrany hoe sakafo surgelé efa vita fanenjaranao dia afanainao izy dia afaka hohaninao. Ka Jesosy mifanahy masina androany manala ny finoana hoe misy zavatra voaomana ho anahy indray. Tena eo akaikinao fa misy zavatra nomany Jesosy nao manokana hoe androany. Amen. Ka tokony miatahy foanao zany efa miditra ny fananatrehan'Andriamanitra. Tsy mahita an'ilay olana ngeza be ohatran'ny Goliath intsony fa tokony dia mana fiadanana hoe voaketo fa misy vahaolana. Amen. Tsy haiko ina mety ilay olana eo amin'ny fiainanao. Zavatra ny olana moa be da be. Ny tena olana dia zavatra rehetra tsy normal ka tsy fanaraka amin'izay efa programa noman'Andriamanitra antsika.
ny olana dia sakana rehetra tsy azonao fiadanana, ny olana dia sakana rehetra tsy afahanao mifaly. Ny olona dia zavatra rehetra anormal tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ka androany Andriamanitra no manome amin'ny vahaolanao. Amen. Mino ve ianao mahazo vahaolana androany? Za mino fa tsika dia ohatrany ny réaction français ohatra rehefa misy problème izy zavatra tsisy dika fotsiny ohatra hoe manao la-queue fotsiny izy ohatra dia tonga dia le miteny-draka menimena izy menimena nefa ny énergie lany vahaolana atsika. Zay zao izay mivady androany nanao sport dia nisy raha matoa zay nampime anahy izy andehanao amin'ilay machine an'ilay step izy zany dia izay raha matoa zay tena ohatrany hoe drogué an'ilay machine ana step zay fa duré indeo 10 mois zay raha matoa zay rehefa dans la semaine manomboka mienina izy am'dimy sasany ohatrany milahatra any amin'ny préfecture eny aminao amin'ny vavahady efa vonona izy miaraka amin'ny serviette kivy mihitsy zay mivady efa inona koa ty olo ty mamifampiresaka zany zay raha ohatra zao zany fiomanan'ny kristiana izy alohan'ny hiditra fanatrehana fa zany esorina eo mantona mbola tsy misokatra eo le varavana anaova ny serviette efa vonona izy miandro eo dia tezitra be izy amin'ny ampiasa sokafy efa maika hiditra nefany andeha hanao sport izy fa tsy hoe tsy haiko andeha resto chinois na tsy haiko zavatra plaisir fa andeha sady zany mikotrana tena tsemboka lena voaka vozy tena ohatra hoe natsoboka tanaty rano reny dia ino izy nareo androany me fotsiny zay izy ihany tena mpanao an'le step eo zany dia sasan'le mpiasa zany le machine dia somary kotsakotsa dia iny izy dia tsy hitako mihitsy mamorona olana zay koa ny olona misy mamorona olana dia tezitra izy satria na hoe tsy mifanaraka efa le mahazatra izy dia mitendra inona koa raha ty raha matoa ty izy dia mitendra tsikatsika sady maka an'le suitozy dia izy dia mitapatapy eo dia nitarehan'ny zava-matoa zany tsy mba faly mihitsy tsisy fifalina mihitsy izy dia nefa izy isan'andro eo dozy izy hoe zany zao dia efa olana amin'ny fiainan'iny olona iny tsy manana fifaliana izy zavatra kely anankiray ohatrany hoe habitude miova fotsiny eo fiainana zavatra kely ohatrany tsisy dikany fa miala amin'ilay mahazatra azy tonga izy dia efa patitaka dia stressé dia menomenina fa Andriamanitra manome anao vahaolana hoe inona ny attitude zao tokony hanananao rehefa misy zavatra mitranga ohatra hoe mety miala amin'ny fahazarana ianao manana paix foana ianao manana joie foana ianao manana fitiavana foana ao anatinao tsy ianao tsy mba l'exitana fa mitondra tômôbila ianao ka misy manirikira anao dia ianao mitsika foana zany zao dia efa zavatra privilège ananan'ny kristianina zany. Ny olana anankiray koa dia rehefa maka ny toeranan'Andriamanitra ny olombelona io koa tena entsana io amin'ny raha olombelona satria raha olombelona ho nomeny Andriamanitra cerveau dia misy taona izy te-bedrikina hoe miinsiste zany iregleny io Jesosy zao efa miteny efa tety ny entana mavesatra rehetra Davida zao namiteny mihitsy any amin'ny psaume 133 angambany izay hoe zaho ozy izy tsy 131 zaho ozy izy tsy miasa saina amin'ny zavatra tsy sidirako misy toana efa tena Andriamanitra aferako zany aditiko ny fiainanao ianao tsy aferanao mihitsy mistressé momba ny hoavinao tsy aferanao zany fa aferako ozy izy Andriamanitra mikarakara ny hoavinao aferako misoccupe mba hanananao sakafo aferako mba hatonga anao tsy hybride raha fananan-kanjo aferako zany aditiko zany aferan'Andriamanitra satria misy dadanao fa ianao mbola te ho ny aferan'Andriamanitra no te ho lasa ho aferanao dia ianao ve ny rôlan'Andriamanitra no andeha raisinao tahaka ny ohatrany hoe main-oenina zao dia haka ny rôlan'ny mamany ve mampime be izy bility kely io ve dia haka ny rôlan'ny mamany dia hiasa saina amin'izany izy za zao hiasa saina hoe hanao ronono ve zao neny rehefa avy eo dia misy taontsika ohatr'izany miaraka amin'Andriamanitra tsika indray miasa saina amin'ny plasin'Andriamanitra Andriamanitra izy dia dinao za zao mila mipaye facture amin'ny tena fa début du mois zao tena voapaye ve zao facture ka fa hain'Andriamanitra ao fa ny anjaranao dia mandeha amin'ny finoana dia relax fotsiny za mahatonga mpanompon'Andriamanitra isaky ny tonga atsika matetika izay mahafantatra tamin'ny pastera moa angamba rehefa rôde tsara mihitsy misy toana hoe mazevatra be pastera tsy taika mihitsy ndraindray izy asianao ilay tsy mamaly reny izy ianao aty koa hoe pastera tsy mivaky mihitsy tsy miraranao nefa ny tena marina satria izy tsy aferany mihitsy nandeha hivesatra le izy fa ny aferany raha izy mihazakazaka amin'ny Jesosy taritina ianao hoe zao no tokony ataonao tsy aferanao mibady amin'ny zavatra io ianao rehefa hita ila hipoaka ny lohanao dina mbola insistenao tsy matory anao mia mbola mamadibadika nefa tsisy vovahanao mihitsy na ny ray ary fa ny aferanao ho eto amin'ny Jesosy ny eta-mavesatra avelao Jesosy ny regle an'izay tena akaikinao hoe avelao Jesosy regle an'izay tokony regleny hoe amen
fa ny anjaranao a dia mandeha amin'ny finoanan'Andriamanitra avereny hoe finoanan'Andriamanitra. Amen. Misy koa kristiana tsy mety lehibe mihitsiny. Pastera fo, pastera ouais, j'en ai un problème, ouais. Pastera efa reraka fa zavatra hafa no tokony eritreretiny. Pastera nantsindray fa ianao eto ampianarana lehibe. Midika hoe kristiana lehibe dia olona mahay miankina amin'ny fanahy masina fa tsy mahay miankina amin'ny pastera. Amen. Zay ny problème kristiana be da be. Ny olona dia mihevitra mihitsy indraindray pastera bagety magique, io pastera mba adoalioko ianao indray no situation quoi. Dia nefa pastera efa miteny solution a, tianiteny mi-correspondre amin'ny situation io a, imoy fotsiny dia relax, va en paix. Zay moa tonga Jesosy matetika miteny hoe va en paix hozy izy. Dia antsika indraindray rehefa mahazo izay valikely zany tena koa zavalian'ny pastera tsy tsapa pastera mihitsy ny zavatra etrako e. Fa indraindray tsika manateny pastera anao bagety magique dia pouf ametrany tanana ianao dia vindray keza ianao. Hoe sûrement hoe tsy valian'i Jesosy pastera fa za sûr mety tsy ho valiany moa. Misy kao tsika manao logika mampime be ohatr'izany. Fa pastera koa tsy mpamaly vavaka pastera tsy aka amin'ny placen'ny Saint-Esprit mihitsy fa tsika eto ampianarana mihitsy tsika ho tonga dépendant ny Saint-Esprit. Izany koa moa tonga amin'ny fiangonana marina sa bloqué satria mitourné au lieu de mitourné autour d'un Saint-Esprit ny fiangonana dia mitourné autour d'un pasteur. Zany koa tsy midika hoe tsy ilaina intsony ny pasteur fa ny pasteur ilaina mba hitarika anao anakaiky an'Andriamanitra. Zany koa tsy midika hoe tsisy pasteur tsisy ilavana azy dia loatra angahy izy tena nanaovantsika coup d'état. Zay koa misy zay le diso koa ny fomba fijery koa ny sasany mandeha be efa samy manana fanahy masina rangahy zao a. Dia hoe ozy izy ny ten'Andriamanitra tsy mila ampianarina intsony zay fa anao tsika anao coup d'état dia andao tsika samy mpitondra eto. Zay le izy. Fa ny rôle mpanokon'Andriamanitra dia tahaka ny guide. Tarihana ianao a ahafantatra amin'ity sitrapon'Andriamanitra iny no fahasoavany ao anatiny. Nisy teny iray izay a tenen'ny fanahy masina anao hoe anisan'ny mampatonga ny incrédulité ny kristiana maro izy anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia ity tenen'ny kanareo teny frantsay izy satria ohatr'izay mihitsy no nahazahokan'ilay izy. Ozy izy ny fanahy masina hoe dans une prédication ne regarde pas l'homme qui parle pour Dieu mais regarde Dieu qui parle à travers un homme. Marina ny olona tsy mety mahazo le fahasoavan'Andriamanitra izay mipasy ao anatin'ny mpanokon'Andriamanitra satria ny nanatao lany andro izy mijery an'ilay poitra mijery an'ilay pay eo amin'ilay mpanokon'Andriamanitra mijery eo izy dia ty ary zao fiainana ty ana vady aman-jany mijery tsy vita amin'ny koa pastera mbola ohatrao dia au lieu de lany eto izay zao dia efa olana tsy azonao vaolana anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra satria ianao a concentré mijery an'ilay olona. Misy koa ny olona raha tsy olona mpanokon'Andriamanitra iny raha tsy tena tsy paster grand androany tena andeha alato ora angamba tena tsy fanambinana androany tsy azo zavatra mihitsy anao raha izay. Fa raha mbola misy ka hoe tsarovy tsara fa mpanompon'Andriamanitra mandatehan'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra tsy Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra tsy parfait. Andriamanitra tsy mifidy olona satria na parfait fa mifidy olona izy noho ny fahasoavana. Fa rehefa hitanao misy mbola misy ohatrany hoe fa eo ny tena mpanompon'Andriamanitra dia anjaranao mandohalika ho azy fa tsy ny anjaranao dia critique ianao pendant le service ianao dia critique anazy dia tonga ianao dia fisainanao lasa ilay maharatsy be dia zao nataony anahy manao miandry soary dia maloto dia inona tsy nahazo nininona mihitsy ianao tonga dia incrédule mivoaketsy ianao au lieu de votsara ny azonao ianao indray mamafy voratsy ao anatin'ny assemblée. Ny olona zao rehefa falifaly dia raina mitony fa tena niteniko mihitsy Andriamanitra anao tamin'ny mpanofa dia anao dia pastera ny anona voamarina manao zao. Fa nareo za zao dia mila ampianarina antsika zany mba tonga ny communion fraternelle antsika voatahiry. Ka ianao rehefa tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra aza mijery an'ilay olona. Tsy ilay olona mitondra ny ten'Andriamanitra ao aza mijery ny eo akaikinao koa ianao fa mifantohanao amin'Andriamanitra ilay mifidy an'ilay olona sy mampiasa an'ilay olona. Ka androany ianao tiako ianao a tsy ho diso anjarana dia kely azy. Tiako ianao tena azo ny sahazanao amin'ny lafiny rehetra izay efa noman'Andriamanitra. Ho antsika andao sakafo efa nomany meloa izay natao fotsiny raisinao amin'ny finoana. Amen. Mangataka antsika hitsangana hanomana ny fomam-panatsika hamaky ny psaume 121. Hoy izy ny ten'Andriamanitra atao amin'ny psaume 121 hoe mon secours izy vient de l'Éternel.
Izay teny ray izay fotsiny dia efa vahaolana eo amin'ny fiainanao. Eritrereto fotsiny ina mety ny olana mety niverina fa mety nohatra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany dia izao fotsiny teneniny. Teneniny tenanao a, teneny Satana dia teneny ilay olana. Mon secours vient de l'Éternel. Teneny eo akaikinao hoe mon secours vient de l'Éternel. Amen. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Je lève les yeux vers les monts, d'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas, ton gardien ne dormira pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille le gardien d'Israël. L'Éternel sera ton gardien, l'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Et durant le jour, ce que je te demande, Père aussi, c'est préserve-leur de tout mal. Et David a dit, na ny lune na rozy izy, na ny soleil magaga efa manina afaka misy zavatra afaka manao ratsy satria nahoana Andriamanitra miteny hoe fanaratsy ozy izy dia mielina dans les lieux célestes. Tsarovy tsara fa rehefa mipéché ny olombelona dia raha tokony nananany zanak'olombelona ny autorité tamin'ny ny zavaboahanamboahan'Andriamanitra, tokony nananany Adama sy Eva domination zany soleil, lune, ny étoile. Fa rehefa mipéché ny olombelona dia lasa misy parany Satana. Za mampatonga misy ny astrologue, za mampatonga misy ny voyant satria misy esprit. Tsarovy tsara fa Satana mbola tsy voahidy mandrakizay ny avy mbola afaka mandehandeha satria ny esprit. Dia reny satria izy mitady lieu désert. Ianao zao mihevitra hoe ny andro fotoana zao tamin'ny tonga tany amin'ny lune dia mihevitra be tsisy vy aty fa misy mauvais esprit mipetraka eny satria tsy manatoerana hitoerana. Dina nataon'ny sorcier sy ny astrologue rehefa te attaquer-ny olona mi-invoquer reny esprit ny amin'ny lune reny izy. Misy esprit mipetrapetraka any amin'ny soleil any. Za zao voaika nafantarako hoe zany esprit lunatique zany dia mauvais esprit lié amin'ny lune. Dia manapahefany reny mauvais esprit ny amin'ny lieu céleste reny atsony invoquer reny sorcier reny on sorcellerie na olona anankiray eto an-tany. Za mampatonga ny David amin'ny teny hoe ozy izy hoe que ozy izy le jour le soleil ne te causera aucun mal. Jereo hoe fatakarany David zany zao be da be ny chrétien tao tany tsy manana an'izany fatakarany zany. Ianao zao rehefa mivavaka isan'andro rehefa mandroaka devoly dia atsovy ny anaran'i Jesosy, atsovy teneny Jesosy hoe baikoa ny anjelinao baikoa ny anjelin'i Jehova izay mitovy manodidina andresany amin'ny lieu céleste tsy ahazo anao sy ny ankonanao satria reny mauvais esprit reny no atsony reny olona méchant animé par de mauvais esprit mi-invoquer an'ireny mba attaquena anao. Fa zany zao incrédulité mampatonga ny fiainan'ny kristianina maro ohatra nampahoriana lavo. Fa manino fa misy mauvais chance izy hoe fiainanay satria nanao tsy mahay miambina izy, tsy manana conscience izy amin'ilay Dieu d'Israël, tsy manana conscience izy hoe izy nge voary raha mi-invoquer an'i Dieu. Fa noho ny incrédulité izy dia à la merci any ennemi. Zay mampatonga ny David amin'ny teny tsy atahorako izy na ny esprit any lune na ny esprit any amin'ny soleil tsy ahazo azy satria n'Andriamanitra mon secours. Dontsika hiaraka anao an'ity hiri ity mon secours est en toi ozy izy le hiri. Ataovy eo fonao hoe éternel, Père, en toi est mon secours. Père, qu'importe les problèmes de ma vie, mon secours est en toi. Ataovy amin'ny fo le hiri dia ataovy amin'ny fonona. Si la lune me place et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai
fananan'andriamanitra azo ekina Si la peur m'envahit et mon âme acharnée, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi tsy tonga olana tsony ny olona ny fiainana fa manana anao izay mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Vida avy Jesosy Kristy Tompo, misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao, misaotra anao zay Lailo fa anisany fidinao, anisany natsanganao ho zanakao noho ny fahasoavanao. Misaotra anao zay Lailo fa noho ny rahan'i Jesosy izay nalatsany teo Kalvaria, dia izany rahan'i Jesosy zany no mandrakotra anay sy ny ankonanay tahaka ny rany ny ondry izay napetraka teo amin'ny varavaran'izany Israely tany Egypte ka nampitsoaka ny anjely ny fahafatesana. Androany koa ny rahanao Jesosy no antsonay andrakotra anay sy ny ankonanay sy ny momba ny ray manontolo ka ninona tedaviny Satana sy ireo devolony anakasianay dia tsy ambiny zany amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta, satria ianao ilay Andriamanitra mpiaro anay, ianao ilay Andriamanitra mpamonjy anay. Misaotranao zay ray eo ny amin'ity sekoly ny famahaolana ity. Misaotranao sady zay ray eo ny amin'ny vahaolana izay faraisinay ao amin'ny Kristy Jesosy. Misaotranao fa efa vitanao daholo koa ny zavatra rehetra. Misaotranao fa androany zay dia mandray vonina ny amin'ny finoana. Nangatanay kosa fa nay masonao dia sokafo ny maso am-panahinay. Sokafo ny maso am-panahinay, atakaranay sy ahafantaranay ny sitraponao miafina ao ambadiky ny teninao. Le teny manafaka anay, le teny manome hery anay, le teny
izay manamboatra izay mety simba rehetra eo anatinay sy eo amin'ny fiainanay. Misaotra anao hafanay masina amin'ity fotoana tena sarobidy sy miavaka foana satria na hieto ianao. Misaotra anao ny amikasika eo ny amin'ny fiainana ireto olona tsirairay avy. Misaotra anao ny amin'ny divinité anao ray manontolo izay mitoetra ao anatinay. Misaotra anao fa noho ianao fanay masina dia lasa tonga tempolin'Andriamanitra izahay. Misaotra anao fa tsy manan-tavatra intsony izay na amin'ny fiainanay atao amin'ity tany ity. Misaotra anao fanay masina fa tsy manana fanahina, tsisy raison intsony izay ka tokony hanaky ny amin'ny hoavinay. Satria tu es notre secours, Seigneur. Tu es notre secours et tout est en toi, Seigneur. Misaotra anao Jesosy avy any Nazareta, misaotra sady any amin'ny teny izay ho alatsaka ao anatin'ny fony reto olona tsirairay avy reto, ho tonga tanonaka amin'ny fonay mba tena amono teninao Jesosy anatin'ireto olona reto ary hitondra fiainana be da be. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.